hitako fa ny fitarainana figongononana fitatavandiso dia mbola olana lehibe lavitra no izay mety ho afaka saintsika ary tena manolo tena fenoa amin'ny fiainako mba hanaovan'izay azoko atao rehetra mba hisaorana an'Andriamanitra ilazy zany ary tsy amin'Andriamanitra iray ihany fa olon-kafako mila lazaintsika amin'ny olo eo amin'ny fiainantsika fa mankasitraka azy sika hoe mankasitraka azy hitanareo ny zavatra mampisaotra azy ao feno fisaorana no ny amin'ireo olona izay manampy anao izay iantson'Andriamanitra ho ataoko da efa za zao tamin'ny maraina melohan'ny andehanana taty dia niresaka mikasika an'io tena mahagaga mihitsy ireo olona rehetra zay omenin'Andriamanitra mba ampitranga zavatra ohatr'izao tsy azonareo an-tsaina mihitsy nisan'ny olona izay ilaina mba hahatonga anareo eto ny lady maraina dia mampipetraka anareo mahafinaritra tsara eo ankafizy izay rehetra mitranga dia avy eo hodindray anana zavatra atao dia isakafo dia hody dia zaho tena mahagaga ny ambetsaky ny asa izay ilaina sy ireo olona manao antsitrapo ary tena mahamenatra raha to ka tombotso be ny fahafahana tonga eto nefa tsy manana saina ny mba hisaotra akory ianao nefa tena mailaka ny anakina rehefa misy zavatra kely tsy tianao zany zao no isan'ny zava-doza indrindra zay ananantsika ankehitriny fa tsy misy miseho mihitsy ny amin'izay fankasitrahana an'Andriamanitra ny mba hoe aingana ohatr'izany amen nanapa-kevitra tamin'ny fanomanana izao afatra izao satria efa fantatro melo kely fa hitory izao nanapa-kevitra fa tena haka herinandro valo dia hiazona lisitra zavatra izay nitranga tamiko izay tsy nomaniko loatra izay tsy nandrandraiko kanefa tsy nety sady nahatezitra ka rehefa tonga amin'ny faran'izany lisitra izany dia afaka ampiasaiko atao afatra izany ka reto izao dia karazan-javatra niseho tamiko tao anatin'ny valo herinandro lasa tapaka ny ranonay nandritra ny 7 ora dia nisy kista teo masony antohako dia mila nitady spesialista dia nanatranga tsy napoziko avy tamin'ny mpiasa tao ampiasana dia tia nalamosiny David tsy afaka niaraka tamiko tany Indonezia nanidina nandritra ny 17 ora sy 7 andro no asa fanompona tamin'ny olona tany dia raha vao tany voalohany tanatin'ny 5 taona dia divitry ny rano tanàna tamin'izany tany nila nentina tany amin'ny hopitaly ny antohako fa naratratra ora teritoriny viko avy tany Indonezia avy amin'ny lalana lavitra na azo antso avy amin'ny hopitaly misy olona mila maka ny antohanao zao fa avoakanay izy dia olona ny mpiasa hafandray tsy nandeha ny site web 2 andro tapaka ny telefona tao Brown 2 andro folaka ndray ny ratsa-tongotra iray so ihany fa tsy ilay iray izay nandona ny laferana fa samy tamin'ny tongotra ray ihany zany ka roa zany ratsa-tongotro folaka teo nandatsaka biskuit anaty fanadiovana trano dia zany hoe naparitaka zany manerana ny grodina daholo zany avy eo mila milaza amin'ny antohako fa mila mifindra any amin'ny fitaizana beanitra izy fa efa tsy afaka mipetra-drerintsony nananaretina vavony efa 7 andro nanaovana fanandramana lary madoro-trano tao amin'ny hoteliko indray andro nanafatra lambam-pandriana dia diso na lefandry zareo androany maraina nanao ny kafe ako dia tsy hita ny tatiny ka nefara tamin'ny kafe miampifaiky an'izany ka tsy maintsy naverina mihitsy izy rehetra milaza nareo zao 10 taona lasa reo 9 herinandro reo tena tezitra sy sosotra mafy ary tsy natana ny vavako mihitsy dia tena natena hoe tena efa tsy rary nitsony zao zany ve debarary nahoana no zao manina ary za daholo nitrangany zany hitako fa tsy misy masosotra sy manelingely latsony ireo zavatra taloha ireo zany ndray tsy andany hery amin'izany tsony petsaka amin'ireny tena mampime tena tsy arotro mihitsy zany dia efa afaka milaza aminareo ny alina nafolaka ny tongotra anaty lambam-pandriana ka nanaparitahako biskuit zany hoe zahay fa dia atoriny feno biskuit anantrano ohatra zao teny mba ny fasiana rano izay hitany maso rehetra ka dia niondrika any sady nandoalika mba apakatra zany rehetra zany dia tena toranye dia tamy izy dia nanao hoe iny zany tena mampime anao dia hoe voaserako tamin'ny tany daholo ny biskuit reto dia zany apakatra azy rehetra ndray hoy izy hoe lay toetranao ny mbola akafizy kokoa nandritra izay taona maromaro lasa zay afaka milaza zavatra aminareo avy natezitra manao aona azy ianao ny biskuit tsy hiakatra ho azy eny amin'ny tany dia ho anaty fitoerany iray ka dia mila mianatra miaina arak'izany ianao ho faly amin'ny toerana misy anao satria ny figongononana any amin'izany tsy hanova azy mihitsy marina zany zao lazaiko anareo za mino fa zay zavatra resako eto androany araka matsotra azy tsy lalina loatra tsy zava-baovao
za miny fa raha hiditra amin'ity taony ity amin'ny toetra vaovao sika ary tena angataka an'Andriamanitra nampiantsika fa tsy menimenina fa mba hisaotra kokoa aza afaka milaza mahitsy tsara fa za miny fa ny sasany aminareo dia azony fitsarana izay fanokatsahanareo ela foana hitako fa ny sasany amin'ireo zavatra everitsika fa olana ny tsy tena ilay olana akory sika ny tena olana matetika moa ve tena ny olanao no olanao sa ny toetranao manoloana ny olana ny tena lasa olana averiko indray tena ny olanao tokoa ve ny olanao sa ny toetranao manoloana ny olana no lasa olanao hitako fa ngamba reto olo reto koa mila zany ny olanareo tokoa ve ny olanareo sa ny toetranareo manoloana zany ny lasa olanareo hitanareo zao ny olona tsirairay avy amin'ity hevitra ity androany ny tsirairay avy amintsika mihitsy mananjavatra betsaka isaorana sika mihoatra noho izay azo hitarainana ny tsirairay avy amintsika manana zavatra isaorana betsaka noreo izay afaka hitarainantsika ary rehefa mideran'Andriamanitra sika fa feno fisaorana dia manokatra varavarana fanamasiny zany mba tena hiasa zava-magaga eo amin'ny fiainantsika tokoa fa rehefa mitaraina sika dia manokatra varavarana ho andevoly eny ary aleo porofoiko Nomeri 1:20 andiny faefatra ka hatramin'ny 7 Andriamanitra mivavaka mba isaky ny misy olona mitaraina eto ianao no ampahalala azy zany dia anovo izany fimenomenona izany lasa fiderana ny Israelita nandany 7 taona anaovana lalana 12 andro adalana mahagaga 7 taona anaovana lalana 12 andro zany zao dia isan'ny zavatra mahagaga indrindra amin'ny Baiboly fa mbola manaotra izany ihany sika tena devoly foana tokoa ve ny miazona antsika tsy azo izay ilayntsika sa ny fomba fiatrehantsika ny trangan-javatra misy ireo olana eo amin'ny fiainantsika hitako fa ny devoly dia tena sahirana mifeny feno fifaliana iray ka dia mihodikodigny eny ivelany eny izy mandrindra ny taona maro dia mety sika fa zany foana nataony dia sady tantara lava kely fa taona maro lasa izay Andriamanitra name afatra izay atsoko hoe toe-tsainy any an'efitra dia nasehony hafa fa tsy avy tamin'ny fahavalo zany fa tsy ny girgazita sy ny vita zany na ny jebosita sy ireo hitahita rehetra sika rehetra sa manana marika mahitatsika mety mpiaramonina kizitinita ny aretin-damosinita mampiasa ratsy hita fa samy manana izany daholo fa tsy zany tena izy fa nitoetran'izy ireo dia nanao ity karazana fampianarana mifanaraka eo amin'ny toetra samihafa folo na 12 izay nananandreto azy enoko fa ny azona azy ireo tsy hivoatra ary iray amin'ireny ny figongononana Nomeri 1:24 ary niala tany an-tendrombohitra ory izy ka nahazo lalana mankany amin'ny ranomasina mena andidina ny tany Edoma dia kivy ny fanahin'ny olona ny asa saina sy tena lany finiavana noho ny fitsapana teny an-dalana no ireo zavatra 7 izay nanana tao amin'ny listrany na izay mety ho isan'ny zavatra teo ary ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana nentinao niakatra avy tany Ejipta izay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamona aminaina ny fanahinay toy ny mofomofo foana tony ilay zavatra izay tena nagaga tanteraka azy ireo fotoana fohy talohan'io io indray zao no amavoiny aza mitaraina ny amin'ny anadiovan'io trano lehibe izay nangatahanao tamin'Andriamanitra io tsapako ny fanamasina zany amen aza monmonina ny amin'ny fanadiovana ny fiara izay nomen'Andriamanitra nasoavana anao raha tsy tianao no manadio izany afaka mandeha tongotra ianao na mitaingina bus ohatran'ny olona rehetra izay tsy manana amen aza mitaraina ny amin'ireo zaza izay nangatahanao men'Andriamanitra anao aza mitaraina ny amin'ny olona izay nivadinao nivavaka 12 taona ianao mba hanambady zao ianao nahazo azy dia falia amin'izany 15 ary nanometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana nentinao faty aty anefitra izay fa tsy misy mofo na rano aty ary alanay ny mana
andiny fahenina ary Jehova dia nampandeha nomena rana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona reny dia nahafatesana be ny olona Israely dia nakeo amin'ny nosesy ny olona ka nanao hoe efa nanotsy izay zany izao zany hoe manina ary no miandry karazana olana ohatr'izany sika izay vao mba mamantatra hoe toetrantsika no miteraka olana ao amintsika hoy aho hoe manina no miandro any anaty olana ohatr'izany vao mba halala hoe toetrantsika no miteraka olana ao atsika ry olona afaka manakatona ny varivarana eo anatrehan'ny devoly sika rehefa mijanona faly sy mitoetra faly eny foana zao rahavavy arahinao ny manana ny olako tsy ho faly zany foana ianao tsy hainao izay nitranga teo amin'ny fiainako tsy voisanao ny taona nitoriako taminao ary natsapako ny lohako toy ny zara roa teo ampanaovako an'izany tsy malala zay zavatra maro mitranga teo amin'ny fiainan'ny olon-kafa koa ianao dia isika tsy malala ny zava-mitranga rehetra amin'ny fiainantsika ka Andriamanitra malala ary izy rery ihany no afaka manao izay rehetra ilaina mahakasika izany ary ataony zany raha mivavaka amin'ny fisaorany sika fa tsy afaka izy raha tsy manao afa-tsy fitaraina ny sika dia tonga teo amin'ny sesy ny olona nanao efa nanotsy izay dia ina moa zany lazay ny fafahotany efa nanometsiny an'Andriamanitra sy ianao izay ifony amin'i Jehova izay mba hanesorany menarana aminay dia nifona ho an'ny olona misesy dia avy eo zareo nanandratra menarana varahana tamin'ny hazo lava ka nilaza fa izay rehetra mijery ny menarana miantona amin'ny hazo dia ho sitrana dia mazava ho azy haitsika izany ny fanehoanan'i Kristy izay nasandratra tamin'ny hazo fijaliana mitondra ny fahotantsika ary mampisaotra fa rehefa manana olana sika afaka mijery ny Kristy dia amela heloka sy amindrafo izy dia amadika ny zavatra anasoatsika fa izany tsy resaka hoe tsy afaka avela heloka sika fa hoe maninona no mandany fotoana sy ezaka ary hery sika azonareo ilay hoe sika afaka avela dia tena zava-dehibe fa mbola misy zavatra tsara kokoa noho izany dia izany hoe andao arahantsaina kokoa mba hanomboka tsy hitady olana foana ary za tsy te hena amin'ny fiainako anao izay zavatra tsy mety foana dia angataka amin'Andriamanitra nalay amin'izany ve dia manao zavatra tsy mety dia manota dia voavela dia manota dia voavela manota dia voavela dia ambany fanemelohany indray mandady mba hiala amin'izany te andeha mihoatra n'izany dia mba ho tonga amin'izany hoe tarihan'ny fanahy masina izany ary iainao an'Andriamanitra mialohan'ny hidirako amin'ny olana afaka milaza zava-miafina ve za mino fa isaky ny mampiditra ny tenantsika amin'ny olana sika efa niezaka ny teny antsika foana Andriamanitra aloha mba tsy hanaovantsika ilay izy ka ananantsika olana indray fa sika ohatrany zazakely mila manandrana foana dia avy eo mahita Johnny azaray sy ny volana io fa mamay ifanteny ifanteny anao tsy andray izany azonareo no zava-dehibe izany sa ahoana zany tsy resaka afatra hoe ompla fa tena hitako fa zavatra tena mila anomboantsika entina mbavaka izany ianarantsika manokana tsy ho azonareo izay ilainareo amin'ny fiainona fotsiny ny todro avatrondro any tena mahitsy tsara satria tsy zavatra ho mora resentsika izany sady ao anaty natiorantsika koa ny mingonongonina mitaraina sy mimenomenona ny amin-javatra ary za tena mino fa Andriamanitra mitady antsika ho tena fahazavana marina ho any amin'ny tontolon'ny aizina dia anome fiderana azy raha toa ka ny olona rehetra mitarainany amin'ny olam-piainana dia nosoratra masina anareo azy milaza mazava-tsara izany avy eo Korintiana voalohany 10 andininy 7 ary ao ka tsy aka fa na ny tompo sika mijery ny faharetany dia manao fizahatoetra azy tsara sy mitsikera azy manararoatra ny hatsarany tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matiny menarana izay nisy poziny izy ireny dia ao ka tsy monomonina tahaka ny sasany tamin'ireny izay tonga teny an-dalana ka matiny mpandringana tanteraka ary izany dia nanjoa azy mba hoanatra ohatra fampitandremana antsika sady voasoratra izany fa nanarana antsika ianarana asa tsara amin'izay hiaran'ny faran'izao tontolo izao ka nilazainy izany izao dia manoratra dia manao izany eto Paoly nilaza hoe mametraka eto izay nitranga tamin'ny Israelita tamin'ny fotoana nomeri
mba ahafahantsika mianatra toro lalana tsy hanao zay efa nataontsony. Sika tsy mila hoe afaka manidiny varavarana eo anoloany devoly ianao rehefa manana olana amin'ny fitadavana zavatra ideranan'Andriamanitra. Ary ny Baiboly milaza hoe amin'ny zavatra rehetra maneho fisaorana, na dia ao anatin'ny olana mihitsy aza mbola misaora. Ninona mitranga aminao misaora foana. Afaka mahita zavatra foana sika isaorana amin'ny zavatra rehetra. Na firy isan'ny zavatra hitanao fa tsy mety amin'ny olona izay nivadinao raha vao manomboka manao lisitry ny zavatra rehetra izay tianao fotsiny ianao, tsy ho ela dia tsy ho sahirana intsony ianao ny amin'ireo zavatra izay tsy tianao. Zavatra mila ataontsika fananiny zany, zavatra nirasanao tiantsika no manao zany, zavatra mila atao tanjony zany. Hoy Paoly hoe efa nianatra ny faly aho ho afa-po amin'izay toerana misy ahy eo na tsara na ratsy. Tena tiako zany. Izy tsy nilaza hoe tiany zany tranga misy zany, fa hoy izy hoe tsy ataoko mampanina azy toerana isy ahy eo zany, tsy midika hoe tsy mitady fiovana izy. Fa izy hoe tsy ataoko mampanina any zava-misy. Hitanareo zao, raha ny amin'ny fiainana izay nomen'Andriamanitra raha tsy maintsy hiatrika olana 7-8 tahaka ilay tamin'ny lisitry ny isaky ny 7 herinandro amin'ny fiainako. Mbola afaka ny faly foana satria za manana fiainana lehibe zao. Ahoana no amelako izany zavatra zany angalatra ny hafaliako dia ho tiako tsy hita tanteraka ireo zavatra tsara rehetra nataon'Andriamanitra. Hitanareo izay mitranga rehefa mifantoka amin'izay tsy ataon'Andriamanitra ika dia tsy mba mijery tsony akory izay efa ataony. Ary haiko fa betsaka aminareo no malala ty ary betsaka aminareo mampiatra an'ity. Haiko fa betsaka aminareo no mahazo fampahirezana eto ary ty zao dia fiangonana tena mpisaotra sy fiombonana tena mpisaotra. Fa ity koa dia zavatra ilayntsika tadidiana foana fa tsy ampy ny manao zany fotsiny ao am-piangonana. Mila manao zany koa sika rehefa eny amin'ny olona. Jereo Filipianina 2:2. Maliala nizara afatra mikasika ny andro farany dia ny fomba tokony hivelomantsika ao anatin'ny fotoana izay misy atsika. Ary ny teboka tena tiako atongavana dia hoe tsy afaka mikambana amin'izany sika fa mila tena mijoro. Tena misy zava-doza ankehitriny sy fangarona amin'ny zava-mitranga ary tsy mba mahita fahasamihafana amintsika sy izy akory izao tontolo izao. Ohatrany hoe tsy tokony hoe tadavina izany akory ny mpino, fa tiako tena hijoro ry zareo. Tiako zany ny tranga raha toka tsy aritrela amin'ny mpino indrindra fa hoe haiko fa mpino izy. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fifandraisantsika aminy. Zany tsy hoe zana ny ankiandanany olona amin'ny voziny eo, fa tokony isan'andro mpiainantsika foana zany. Zany zavatra zany dia tokony izao fotsiny hoe efa ao zany, aza mba menatra ny anaran'i Kristy zany, aza mba menatra zany fa hoe mpino ianao, aza manao hoe mila feno zany zao. Filipianina 2:7-12. Tena tsara ty. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonona sy tsy fisalasalana. Ny zavatra rehetra anaty embouteillage, manasa vilia, miandry bus, manasa lamba, manapaka bozaka dia afaka milaza zavatra koa ave za mino amin'ny foko rehetra. Fa anatin'izany zavatra kely zany no hitsapana ny toetrantsika. Zany tsy resaka hoe ianao tia mandeha any Afrika na tsino iantsoan'Andriamanitra anao. Fa hoe afaka manapaka bozaka tsy menimena ve ianao? Afaka mivoaka simitra mentsena tsisy menimena ve ianao amin'izay vidin'entana lafo any? Tena zany ka lafo kely izao. Fitarananao ny amin'izany tsy mampiana ny vidiny. Hainareo izay olazaiko raha zany eo amin'ny toeranareo. Andriamanitra misaotra anao na vola afahako mividy izay ilaiko hoaninay. Dia hainareo izay olazaiko mandany atahotra izay zava-mitranga eto tany ankehitriny a. Zao hitanareo petrôla hono zao dia voalaza fa tena ho lasa zao dia zao. Hainareo no olazaiko io. Na manahoana zany, Andriamanitra no miany vola ilaiko amin'izany dia hitondra ho any amin'izay tokony hisy ahy. Dia haiko fa misy ireo olona izay tena mandalo ady sarotra, haiko zany. Ary nareo zao mety atsiaro hoe tena efa nanandrana zany resaka faly mitehaka amintsika zany fa hitanareo mbola manana olana betsaka ihany a. Zao Andriamanitra angety zavatra andramanao e. Zany dia fepetra-piovampiainana raisinao ao am-poninao dia ilazanao hoe dia vola za tena masaha aminao ary za no andresy, za mbola hiaritra foana, Andriamanitra eo anilako ary ahita fitsarana zavatra tsara izay hitranga eo amin'ny fiainako ary
tsy ampiasa ny vavako zany ianao hitaraina ingonongonona imenimenina foana satria Andriamanitra tsara amiko. De hitanareo raha tsy zany ray tokony afaka mijery ny tenanao amin'ny fitaratra ianao de anao hoe za tsy ho any amin'ny elo ah. Halleluja. Voavela ny eloko ary tsy ho any amin'ny elo ah, za ho velona mandrakizay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Iniary jereo zao satria tena manan-danja amin'izao fotoana iainantsika zao. Ataovy ny zavadrehetra amin'ny tsy fimonomonana sy ny tsy fisalasalana na fitaraina nanohitra an'Andriamanitra de mba tonga anareo aninona mba haneonareo ny tenanareo ho tsy manatsiny na fitaka sady ihany koa tsy misy loto de zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra maloto sy ratsy fiaina ara-panahy. Izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo zao. Nisy fotoana sika ndresaka ny fandretana ny jiro. Ndresaka sika ny amin'ny fahazavana zao tontolo zao atsika ary ny tany de feno aizina ary raha vao manomboka mamiratra fotsiny sika raha vao mametraka ny tenantsika ho karazana zavana ihany sika de dao ariarehatra zany. Dao arehatra daholo zany. De zany voalaza ny soratra masina kely hoe tena afaka mpamiratra ny hazavanao ianao raha mijanona tsy mitaraina fotsiny. Hainareo ve hoe tsy tena mahazatra zany raha ny tontolo misy atsika kehitriny no ahitana olona tsy mitaraina amin'ny zavatra rehetra zany. Hainareo ve ny fanamby tsy mitaraina anaty ora roa any embouteillage de mipetraka miandry eo tsy mitaraina. Tena androko zato isan-jato ve zany fotoana zany? Tsy ho izany aloha. Fa mandray izay zavatra tsapako fa tena lazain'Andriamanitra marina de marina tokoa. Tiako hisandratra ny herin'ny fivavahako, tiako hitombo zany, tiako hivavaka de ahita valiny aingana mihoatra ny tany aloha. De te hivavaka ho an'olon-kafa de ahita valiny aingana koa izy ireo mihoatra ny tany aloha. Raha hitarainy amin'ny zavatra foana ianao, aza misahira mivavaka ho an'izany. Zany lazain'Andriamanitra. Aoka zavy sika ho fahazavana amiratra ao amin'ny aizina. Inona zao no tokony hampisaotra anao? Betsaka zany zavatra zany. Inona zao mampisaotra antsika amin'izao fotoana izao? Zao andao jerena. Misaotra azy fa nitory-teny maly arivo tamin'ny maraina. De zao koa de kely sisa de ho vita izany. De afaka mody Zany zao tsy midika fa tsy misaotra ny amin'ny mahetoana hoe tsy tiako ny manao zany. Fa hainareo fa sika rehetra matahotra rehefa avy mahavita zavatra ka hoe vita zany. Misy zavatra afaka isaorana foana rehefa tena katsanao zany. Tsy mampaninana de manana zavatra dimy maratra amin'ny vatanao azy ianao isaorana Andriamanitra ny amin'ireo sasantsisy. Amen. Mifavaka ho anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hoe nyraisin'Andriamanitra zao afatra zao de hotoriana aminareo hatrany foana na de amin'ny herinandro avy aza. Fa tsy ho amin'ny fanameloana fa ho amin'ny fandresena. Ampio zay Andriamanitra mba tsy hitaraina tsy misy jery lavitra. Ampio zay tsy menimenina ny amin'ny zavatra izay tsy tiana atao mikasika azy. Ampio zay Andriamanitra mba ho fahazavana mamiratra amin'ny toerana maizina. Hitako fa izany ny fomba ahafahana manompo anao Andriamanitra. Hitako fa fomba manokana kely zany izay ahafahana manompo anao de hivoahana any amin'ny olona. De hijerenay zavatra izay ahafaly anay foana. Raha io mamelana iny amin'ny fitarainana mba ireo varavarana rehetra izay nivanay de ho akatonao amin'ny famondraponao sy ny fahasoavanao. Ary mianay fanomboana tsara indray amin'ny fisaorana sy fankasitrahana ny amin'ireo zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay.